Marka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mahaiza mivavaka imason'olona. Izay indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ity herinandro ity tsika dia mijery ireo ilay fahaiza-miaina samihafa izay mila ianaran'ny kristianina. Ary anio tsika dia hijery izay hoe mivavaka. Raha ianao zany no voatendry hivavaka na manolo tena hivavaka imason'olona dia inona ny zavatra tokony ho tandremanao, inona ny fahaiza-miaina tokony ianaranao mba tsy hahatonga izay vavaka izay ho lasa fatafitoinana na hatezitra ilay olona izay miaino eo. Misy zavatra fito reto izay ho resahako amin'ity anio ity. Ny voalohany dia izao tandremo ilay vavaka lavabe. Tsy maninona mihitsy ilay mivavaka lavabe raha ianao rery, fa rehefa miaraka amin'olona dia tsy mitovy daholo akory ny fahazakan'ireo olona ireo ny halavan'ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana 10:21 dia miteniny aminy hoe ia isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Izany hoe ianao ilay matanjaka no milefitra. Raha misy olona izao mivoaka ny hopitaly olona avy narary dia mbola mareraka izy, dia ianao zany miaraka aminy hitondra anazy anaty fiara. Mazava ho azy fa tsy maintsy nidian'io marary io no arahana fa tsy nidian'ilay olona matanjaka. Dia ohatr'izay mihitsy koa ilay mivavaka imason'olona. Ilay fahazakan'ny olona rehetra azy no tsy maintsy arahanao fa tsy hoe izaho mahavita mivavaka 30 minitra dia ho ataoko lavabe eto ilay izy. Ary misy ny olona sasany vao hivavaka izy dia efa miferin'aina sady ny olona ny aminy hoe lava vavaka be, ka tsy mety. Manjary manafotoana ny olona, manjary mampiferin'aina olona raha ataona lavabe ny vavaka azy ataonao fa fanajana izay ilay hoe ataovy amin'izay zakan'ny olona rehetra ny vavaka rehefa miaraka amin'olona ianao. Ny fotoana koa misy fetrany. Asinareo rehefa tratran'ireny hoe mivavaka tsororoana tsy telotelo dia misy olona anankiray lava vavaka be dia izy rery no nivavaka tapitra ny fotoana, tsy nivavaka ny hafa. Amin'izay fotoana izay misy tsy fanajana ihany izy ka misy fahaza-miaina mba tokony ianarana ihany rehefa hoe mivavaka imason'olona. Ny faharoa dia izao ilay vavaka mampita hafatra. Misy ny olona sasany rehefa mivavaka dia tena hoe ohatrany hoe tsy miresaka amin'Andriamanitra izy fa ohatrany hoe miresaka amin'ilay olona eo indray izy. Mampita hafatra, mampianatra, mitory teny mihitsy aza ny sasany ao anatin'ilay vavaka. Ary misy koa ny sasany ohatrany hoe misy olona sibleny dia teneniny anariny ao anatin'ilay vavaka dia tena tsy mety. Fa ny vavaka dia tena tokony natao alefa amin'Andriamanitra ihany. Tsy ny vavaka dia tsy natao hananaran'olona na hoe hitifiran'olona fa tena hoe resaka ataonao amin'Andriamanitra. Tena manafotoana be io. Raha misy olona zany hoe tianao vizena manokana na hoe anarinao satria hoe vavaka zany kabary tsy valiana dia eo anatin'ilay vavaka izy no anarinao tonga dia fatafotoinana be izay ka tsy azo atao mandrakizay mihitsy. Ny fahatelo dia ilay vavaka ity tena mahazo antsika rehetra ilay mitady sitraka. Hoe mason'olona dia olona maromaro dia ataoko mihitsy izay tena hoe ahitany reto hoe tena mahay mivavaka na amboamboariko daholo ny fihezan-teny sy ny rehetrarehetra amin'izay fotoana izay fa tonga dia efa azonao sady ny valim-pitianao raha vao ohatra ka izay ny tadiavinao. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatiana 2:9 hoe ankehitriny olona va no ilako fity sa Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Tena tsy fampiterahana ny fahaizanao ny vavaka fa tena hoe vavaka izay ataonao amin'Andriamanitra. Aza mieritreritra an'ilay olona zany hoe ato ranona, miaino ato ihany, ataoko ohatran'izao ty mba ahitan'ireo ohatran'izao mba ataoko. Ohatrany hoe te hisongadina na te hiavaka ianao anatin'ilay vavaka dia tsy mety izay. Fa na vitsy na maro ny olona eo nizaniza manatrika eo dia Andriamanitra foana mpanjinina. Ary mila mianatra an'izany mihitsy rehefa mivavaka imason'olona hoe tsy mieritreritra nizaniza fa Andriamanitra no mpanjiniko, tsy mila dera, tsy mila sitraka amin'iza na amin'iza. Ny fahaefatra dia ilay vavaka mivoana. Tia koa tena be dia be manao azy ary miteraka fatafitoinana foana io. Rehefa hoe hivavaka ianao eto, ohatra hoe hanomboka ny fotoana dia tena fanombohana fotoana zany ny vavaka izay ataonao fa tsy hitarinao hivavahanao daholo hatramin'ny firenena, hivavahanao daholo ny rehetrarehetra. Rehefa hivavaka ianao ohatra mialohan'ny hamaky ny tenin'Andriamanitra dia tena vavaka mifanandrify amin'izay no ataonao fa tsy hivavaka ho an'ny marary ianao na hoe hivavaka ho an'ny firenena ianao, nefa vavaka mialohan'ny vaky-teny no atao. Dia mila arahana koa araka an'izay ilay izy. Ianao zany tsy hitemana hoe ka zany entan'ny fanetan'ny fanahy. Ny fanahy masina ravana dia tsy manentana antsika amina zavatra manohatra ny fandaminana izany. Tady io izay
tsisy olona mihitsy zany de hoe tanin'ny fanahy de iteny izy manao hoe za paster androany ny tanin'ny fanahy ka de zany itoryteny nefa nisy olona tsy ny fandaminan'ny fiangonana tsy afaka itoryteny izy tsisy fanahy masina anetana olona ohatran'izany mihitsy ka mila mitandrinatsika fa ajao tsara ny fandaminana ny amin'ny hoe vavaka ny amin'izao no ataonao de iny fotsiny angatahana fa aza manitatra zavatra be deabe fa manjary lasa miteraka fatafitoenana ho an'ny hafa le izy tena misy zany ary be deabe ny tranga matoa resahako eto izy de be deabe ny tranga izay efa nresahana zavatra ohatran'izany ny manaraka de le vavaka milaza vaovao rehefa ilaza vaovao ianao na vaovao tsara na vaovao ratsy de resao iny aloha zay vao mivavaka fa tsy ao anaty vavaka no lazaina le vaovao takany hoe ao anaty vavaka ianao milaza hoe maty ranony tonga de efa tapaka tanteraka ny concentration an'ny olona fa de efa any amin'iny hoe inona na afaty azy maty sahady fe iny zany ny tonga de eritreretin'ny olona na hoe ao anaty vavaka ianao no miteny hoe teraka ranony na vaky ny tranony ihany tonga de efa déconcentré ny olona fa de efa mieritreritra izy ahoana zany ny famangina mamangoroapatsa sy ny ohatran'izany any ny tonga de eritreretin'ny olona de tsy mety ary mety hiteraka fatafitoenana koa izy satria mety misy olona tsy tian'izay hoe nataonao annonce be tao anatin'ny vavaka zay le zavatra zay nahazo azy ka tsy filazana vaovao koa ny vavaka ny manaraka de le mivavaka ohatranany anaty lavaka tena hoe rehefa mivavaka imason'olona de ataovy henon'ny olona rehetra mivavaka zay ataonao fa nahajana koa zay fa misy ny olona sasany de tsy heno mihitsy mivavaka zay ataony de lasa tsy mivavaka ny olona fa lasa mihiratra miheno fotsiny hoe efa amenina ve izy zany sa ahoana de tsy mety fa rehefa mivavaka imason'olona ianao de mba hisin'le fanajana mba hisin'ny fifantohana ahatonga an'le olona ahazo aim-pana ao anatin'ny mivavaka iny ho tafiditra tsara anatin'le vavaka ataovy zay henon'le olona le vavaka zay ataonao fahalala-pomba tsotra zany nefa tena goavana be ny farany de le mivavaka sady mitsako zavatra tsy mety koa io misy ny olona sasany de indrindrandrindra ny tanora mety hoe mitsako silgoma izy de sady mihinana silgoma izy no mivavaka de fa tsy mety koa zay fa tena tsy fanajana tena tsy fanajana hoe misy zavatra anatin'ny vavanao nefa ianao mivavaka imason'olona efa nisy zany matoa resahany eto ka tena mila mitandrintsika fa rehefa miresaka aman'olona ianao de aza mitsako ninina mihitsy fa tsy fanajana reny le sady mitsakotsako zavatra reny rehefa miresaka aman'olona ka dia reo aloha ry havana amin'ny zavatra fito izay ampianarina atsika rehefa mivavaka imason'olona mba hahatonga le vavaka zay ataontsika tsy hanafotoana ataovy tsotra le izy ataovy mazava ataovy fohy ataovy tena zavatra vokatry ny fonao de tena Andriamanitra mpanjinina rehefa mivavaka ianao imason'olona fa aza asiana filirolirony be deabe fa manjary lasa miteraka fatafitoenana ho an'ny olona raha ohatra ka tsy mitandrintsika ilaina fahendrena ry havana na de ny mivavaka imason'olona aza ka de miraso antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen